Mbola mahakasika trano kosa ny fiara-miasa eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara izay nitondran'ny lehibe ny masivon'ny États-Unis miasa sy monina eto Madagasikara fanamariana ny mikasika ny fandraharana asa Power Africa ahafahana mitady vahaolana manoloana ny olana herinaratra sy ny toerana misy an'i Madagasikara manoloana an'izay indrindra. I look at Power Africa as just one of the steps that is necessary for Madagascar, for the improvement of Madagascar, and to make Madagascar more energy efficient. So we're looking at the